ajantsika treny amin'iny fanon'ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny vokatra azo avy amin'ny éthanol dia natsangana ny cellule de coordination du programme éthanol Ratsamangaka iray eo anivon'ny ministère ny industrie araka izany samy azo ny tandrifiazany rehetra ao anatin'ny fampiasana ity akora iray ity. Tafapetsaka ny sampandrara manokana mandrindra ny hitetikasa éthanol na ny cellule de coordination du programme éthanol ao anivon'ny ministère ny industrie ny fampandrosoana ny sehatra tsy miakana sy ny orinasa madinika etsetanina renina. Iroso amin'ny fanatanterana ny fandarana asa mikasika ny fanodonana ny éthanol ity sampandrara ity araka ny nandaran'Andriamatoa Rakotoary Sohary secrétaire général ny ministère Pia. Izahay ministère zany facilitateur. Ministère zany tsy investisseur. Tsy mpamokatra ny ministère fa facilité zahay manamora ny ipetrahany reny orinasa reny. Dia raha ohatra hoy ato hoe misy olona maniry nanganany reny orinasa reny dia amorainay ministère ny fametrahana azy. Ka raha miteny zany ianao hoe maninona ny ray dia satria tsisy secteur privé tonga ty aminay manao hoe anao zahay fa raha misy tonga rapitso dia faciliténay ny ipetrahany. Tsy miditra mihitsy zany ministère any amin'ny famokarana fa ministère dia manamora fotsiny fa ny famokarana dia ny sehatra tsy miankina tanteraka. Orinasa mpamokatra éthanol misy valo isaky ny distrika no eritreretin'ny fitondram-panjakana apetraka. Efa mihodina amin'izao fotoana izao ny orinasa mpamokatra éthanol ao Beforona Andranomafana ary misy ray hafa efa nahazo fankatoavana ihodina tsy hoela eto Antananarivo. Tsy maintsy jerena aloha zany ahoana ny andohana azy miainga avy amin'ny fambolenan'le fary. Miala amin'ny fary itsika dia mandeha am'izay le fanodonana an'le fary ho éthanol. Roa ny zavatra hitantsika ao anatin'izay, misy ny ranona fary, iny le akatsika an'le éthanol. Ary misy ihany koa lay bagasy, le faika an'le fary iny kosa dia azo avadikitsika ho sakafona biby, azo avadikitsika entina ahodina apetraka any amin'ny anatin'ny générateur dia mahazo herinaratra indray isika. Rehefa mialo amin'ilay mifazoana éthanol dia misy am'izay le fitsinjarana an'izy io mandeha makany amin'ny tokatrano tsirairay avy. Zany nefa dia mila mandalo izy ireo amin'ny grossiste, mandalo amin'ireo détaillant, ireo mpanjifa zany. Nefa tsy azontsika diny fa anelanelan'izay dia misy ny resaka fametrahana azy anatin'ny ny conditionnement, misy ny resaka ihany koa ny fitsinjarana an'io ny transport ny any amin'ny toerana sy ny sehatra rehetra tokony isiny zany. Tombontsoa azo avy amin'ny famokarana éthanol ny famoronana asa, mora izy noho ny gaz sy ny arina no sady tsy mandoto ny tontolo iainana.